voay amboy mandamina. Téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12. faly tafaraka amintsika indray tomboko lasy tomboko vavy amin'izao fotoany fampahalalam-baovao antoandro eto amin'ny radio telenaka izao amin'ity alatsinainy 6 novembre 2024 ity miarabantsika rehetra misafidy ny RTN amin'izany fotoany fampahalalam-baovao izany no manasanao ampanajana anaraka hatramin'ny farany antsipriam-baovaontsika eo amin'ny tontolo ny fanabeazana avy hatrany ny fanadinana ara-panjakana baccalauréat zay no entintsika isantarana ny fotoany fampahalalam-baovao anio tolakandro no ivoaka ny voka-panadinana ara-panjakana baccalauréat ho antsika eto Mahajanga tamin'ny maraina teo no nanatanterahana ny délibération tamin'izay fanadinana izay anotrony ny mpanao gazety solitenany RTN Judith Rakotovao 3 faingo 50 isanjato ny tapahafahana ho an'ny fanadinana baccalauréat taranja ankapobeny raha 7 faingo 170 isanjato ho an'ny taranja ara-teknika vita anio alatsinainy 7 novembre maraina teo ny fanapahana ny salanisa ho an'ireo ho afa-panadinana na ny délibération tao amin'ny lycée Philibert Ratsirana eto Mahajanga ka toy zao ny voka-panadinana ny enseignement général dia ny mpiadina moa zany 16 670 ka 43% ny vokatra 43,50 ny vokatra ny enseignement général ny lauréat any amandritsara ny enseignement général 16,76 ny technique kosa dia 69,71% ka ny lauréat 17,47 ao Marvoay ny vokatra dia raha oharina amin'ny tongotongo lasa zany mitovitovy ny résultat teto a Mahajanga tsy nisy fiantraikany loatra tamin'ny voka-panadinana baccalauréat tamin'ity taona ity ny fiantona tsy nianatra noho ny amiana ara-pahasalamana ady amin'ny tsimokaretina coronavirus raha ny fanazavany tompon'andraikitra noezana ny nanafainganana ny fitsarana sy ny famoahana ny voka-panadinana lafim-baovao hafa kosa indray tranga anankiray zay hita teny anivo ny fiarahamonina teny amin'ny faritry ny Ambalavola sy Tsararano ambany iny tamin'ny farany herinandro teo nisy ny fitaraina ny fokon'olona eny an-toerana fa nahita voay tao anatin'ny Valon Mitsingera teny amin'izany faritry ny Ambalavola sy Tsararano ambany izany nisy avy hatrany ny fampiatsoana mpanao gazety nijery ny zavanisy teny an-toerana Crépin Randrianjafy ny varaontsana ny ponina teto amin'ny fokotany ny Ambalavola manodidina ny Valon de Mitsingera tahaka izany ihany koa ny ponina eo amin'ny fokotany ny Tsararano nisy ny laza mantsy fa misy voay tsy latsaky ny roa miodiody ary miseho indraindray ato anatin'ny Valon Mitsingera manodidina azy ireo zay teto boka nahita raha io zay tsy mikaiko fa zay foana nijery dia raha fa nijery zay raha io hitanao mitsy raha io mangotraka mandevoka raha misy zavatra mandeha reny ohatra misivana lalana ohatra an'izao zany le rano fa le izy mbola tsisy raha hitanareo mbola tsy hitanay ndraiky fa andro hariva boka nahitanay le zavatra dia basy zao amizay olona zao mijery sasany milaza mahita reo fa tsy hainay boka fa zay tsy miboka inona hono le zavatra lazaindreo fahitandreo lazaindreo mivata mivoay io nitandreo zany nambarandreo fa tsy ny hafa indray milaza fa noho ny onaona tamin'ny fandalovan'ny fiara vaventy nanala fotaka tanatin'ny Valon Mitsingera no miboiboika ka manaitra ireo mponina ireo ka lazain'izy ireo fa voay izany maro le olo milaza hoe misy voay rano nefa tsy zao mbo tsara nahita mihitsy fahitanao azy inona zava-misy zava-misy no mbola tsy hay aloha le izy lo mitombona le zavatra mitombona mbo tsy hay mihitsy na voay maro izy io na raha miboiboika ny joro vavolombelona kosa ireto ankizy katita madinika zay matetika milalao manodidina ny Valon de Mitsingera ity nambaran'izy ireo fa nisy ankizy aza saika efa lasany lay voay izy ireo
nilaza fa nahita maso izany mihitsy. Nisy voay Tamin'ny vina. voateoteo. Nanao na poziny. Izy karaha ty izy roa izy. Raiky ary direct teo izy dia raiky misy teo. Ina zava-nitranga? Maromaro olo teo dia boko olo jiaby boko amin'izay mitopy teo. Fa nisy olona say klasany? Ohatsy haiko izay teo. Dia boko sy tao mizokony boko voay boko amin'izay tilo boko amin'izay navokana amin'izay olo jiaby reny boko amin'izay mitopitopy. Voay iny rango tarivo fa teo e. Izy sotra raha iny ditanay. Tamin'ny vina anao nahita anazy? Tarivo. Tamin'ny arivo fa hitako terasy. Tsy tapitapitra izay nefa raikitra ny fampitorahana torabato sy fotaka avy amin'ny tompon'ny Ambalavola sy ny mponiny Tsararano. Vakilefa ny rehetra nandritra izay. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity dia nambarany fa misy mikasa manakorotana ireo rehetra izay miezaka mijery zavatra ato amin'ny Valody Mitsingery. Karena sarotra tenenina reo ay maholo mijery raha tsy mahay mijery raha tsara rehefa mitoratoraka rehe mavoaolo. Niezaka tonga nijery ny zavanisy ny mpamonjy vona teo anivon'ny komina ambony vohitry Mahajanga. Saingy tsy nisy ny roboka moa tao anatin'ny Valody Mitsingery izy ireo. Antsoavy no atao mba hanara-maso akaiky ity tranga ity mba hialanina amin'ny mety ho patsara sy omby vava raha toa ka misy tokoa zany voay izany. Vaovao eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray ny farana omaly ny fionambe zakabe nasionaly ho an'ny komitiny synodaly ho an'ny fiangonana loterana malagasy teto Mahajanga moa nanatanterahana an'izay fionana izay. Tonga niatrika an'ity famaranana ity ny filohan'ny anterimera-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa. Crépin Randrianjafy. Naseho ampahabe maso teo anatrehan'ireo kristianina rehetra teto amin'ny fiangonana loteriana malagasy ireo bureau fiobe hitantana ny fiangonana indray mandritra ny 4 taona. Notary ny pasteur dokotera Rakototsafy Deny mivady izy ireo tamin'izany. Ny filoha lefitra avy any amin'ny synode ampartany ny Menabe, ny tonia sy ny tonia lefitra ary ny mpitamboly. Tanterahantsika ny fankatiavana sy ny fiangonana zany ary tratrahantsika ny tanjona rehetra ao anatin'ny 4 taona. Manentana antsika kristianina rehetra zanaky ny fiangonana ny fanontanana amin'izany andraikitra izay didy amin'ny fanapariahana ny filazantsara izay arahantsika manatanteraka izany. Farany dia mampitondra fisaorana Ramatoa filohan'ny anterimera-pirenena ho an'ny Andriamatoa filoha-pirenena Andriamirina Rajoelina izay nanampy ny fiangonana raha niresaka tampoka ny filohan'ny Sinodra maro ary nanatona nanao tena koa dia namety olon-tanana nareo amin'ny alalan'ny fiara izay ahafahantsika tonga teto Mahajanga dia mampitondra fisaorana fely anao sy Andriamatoa filoha ary malala-tanana maro izay nanampy ny fiangonana loterana ao anatin'izany fahatonganana teto. Izay rehetra nandray fitenenana nandritra ny fotoam-pivavahana lehibe no tanterahana teto amin'ny fiangonana loteriana malagasy ity dia nirarosoa ny bureau foibe avita soamantsara ny andraikitra napetraky ny fiangonana amin'izy ireo. Ramatoa filoha lefitry ny anterimera-pirenena Christine Razanamahasoa no nisolitena ny fitondram-panjakana foibe ny solitena ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina. Nitondra afatry ny filoha Rajoelina izy tamin'izany. Dia manamafy ny teny fanomezana ny fampanantenana izay natarana tamin'ny fampielezan-kevitra dia ny faniriny ny entanetam-pony tamin'izany telo hoe miasa amin'ny fiangonana loterana malagasy ka ny fiarah-miasa amin'ny FLN dia utantenana amin'ny alalany ilay fanampiana ao amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny fampiroboroboana amin'izany fiangonana izany na ny fanorena fotodrafitrasy na fanorena
eny amin'ny firenena dia vonina hanao tomponarany amin'izany ifilovan'ny repoblika Antsy-Joely. Manaraka an'izany dia misy entapo tonga amianana hatramin'izay koa dia indrindra mahakasika ny toby lehibe ary soritany tamin'izany moa resaka ny mianaka tamin'ny atary alina dia ny tonga ao an-tsainy zany dia ny fanampina indrindra ireo toby lehibe fa ny toby ankara malaza izay raikitra ao an-tsainy ka miteny izy hoe ny fanamboarana rano jiro ary lalana amin'ny toby lehibe izany. Ankoatr'izay nanolotra lela vola fanampina ho an'ny synodam-paritany Boina Ramatoa filohany antenimieram-pirenena izay mitentina roa tapitritsariary ho fanampina azy ireo tamin'ny fandraisana vahiny. Nomena ray tapitritsariary ihany koa ny bureau foibe vaovao hoentin'izy ireo miatrika asa sady ho fiarabana azy ireo. Ny farana ny alahady fahavalon'ny volana novambra 2024 araka izany rehefa nandritry ny efatrandro ny fandiniana ny fiainam-piangonana loteriana malagasy sy ny fifidianana ny bureau maharitra izay nitanterahana teto Mahajanga ny zaikabe ny komity ny synodam-paritany ho an'ny fiangonana loteriana malagasy. Lafy ny fahasalamana no anoizantsika ny vaovao tompoko lasy tompoko vavy fa saingy amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny reto vahiny voalohany eto amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ny radio télé nakahitiry zareo avy ao amin'ny sampandrarah ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny no raisitsika eto ato ankavanako ato ny talemparitra ny fahasalamam-bahoaka docteur Rakotona Valona Rivo Malala sy madame Nina zay amiandraikitra ny lafin'ny serasera eo anivony izany sampandrarah ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny izany. Miaraba anareo tompoko tonga sondray amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ty. Miaraba namana nisy dia miaraba ny mpanaraka ny fahitalavitra radio télé naka. Talea aiza ho aiza atsika mikasika an'ilay aretina Covid-19 amin'izao fotoana izao somary nangingina tao anatin'izay herinandro lavalava zay. Ahoana ny fipetrany eto Mahajanga? Ya, misaotra namana nisena metraka fanontaniana dia izay mitsy tokoa ny apetraky ny vahoaka namana sy tapaka rehefa mifanena eny an-dalana eny hoe efa lasa ny coronavirus. Tena izay tokoa ve satria na ny fanajantsika ny fepetra azy efa tsisy manaraka loatra ny fametrahana reto ilay ary vavaorona na masika ireto tsisy manao ny manao indray ny ohatry ny hafahafa ohatry ny extraterrestre karaha hafahafa. Dia eto zany tia hanazavany saitsika vahoakany Mahajanga ao anatin'izao hainao manjery izay isaorana nandray izao satria raha ny henontsika tamin'ny fampitam-baovao teo amin'ny sehatra nasionaly dia nahitana tranga vaovao roa teto Mahajanga amin'ny coronavirus. Tena marina tokoa izany raha voarainay tamin'ity androan'ity ilay valin'ny fitiliana natao tamin'ny alalan'ireo olona nangalana singa teo anivon'ny CSBR tetsy Mahabibo dia ny valy 10 lay na 10 lefany hoe prélèvement 10 lefantsika dia roa tamin'ireo positif. Misy tranga vaovao roa amin'ny coronavirus zany eto amintsika ireo olona ireo dia tsy lavitra antsika fa ato anatin'ny fiarahamonina. Ny iray vehivavy mipetraka ao amin'ny fokotany Ambalavola, ny iray vehivavy mipetraka ao amin'ny fokotany Mahatsinjo. Zany hoe eny anivon'ny fiarahamonina eny amintsika zany ny coronavirus amin'izao dia tsy tapitra velively araka ilay nambarantsika fa tena mbola misy ary tena mianaka tanteraka ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara, eto amin'izao tontolo izao, eto amintsika eto Mahajanga. Dia manoloana an'izay zava-misy izay ary niafatra ho an'ny vahoakan'ny Mahajanga. Misaotra ny namana nisea mametraka an'izay afatra izay ho antsika rehetrarehetra. Araka ny antontanisan'ny tenen'ny tale teo dia tena mbola misy ary raha azo natao azo tsampainy tanana le aretina coronavirus eto amintsika
faritro boeny indrindrandrindra eto amintsika Mahajanga. Araka ny fanapahan-kevitry farany tao anatin'ny CRCO dia mbola tsy foana velively ny fanaovana an'ireo arovavasorona sy ny fepetra rehetra ara-pahasalamana izay noraisiny hiarovana mba tsy ho tratrin'ilay aretina coronavirus. Ko arak'izany manamafy etony izahay sady manentana antsika rehetrarehetra mba samy hiverina amin'ilay hetsika sakana mba tsy hahatonga antsika hiparitany izay aretina coronavirus izay. Manentana antsika mianakavy re ny fifindrany aretina coronavirus efa fantatsika fa mifindra amin'ny alalan'ny pitidrora sy pitidelo izay mipitika avy amin'olona izay tratran'ilay otrikaretina coronavirus. Tsika nefa mandehandeha reny tsy fantatritsika hoe taiza le olona na hoe misy an'le izy ka ataovy ihany le arovavasorona mba tsy hahafahantsika andray an'ilay otrikaretina coronavirus. Manantena izahay fa hanetsiketsika atsika indray tsy hoe isaorana hoe hita le aretina fa isaorana fa voatily ary ahafahantsika mitandrina indray ka amerina ilay fihetsika ara-pahasalamana izay ahafahantsika hiaro amin'izay aretina izay. Koa atao alao hery avako aby mbola eo coronavirus ataovy ny arovavasorona fa izay no ahafahantsika miaro an'ilay aretina. Azadiny koa ny fanasana tanana, ny fipetapetahana mba mikisa kely 2 metatra farafahakeliny mba ahafahantsika tsy azo an'izay aretina izay. Amaranantsika an'izao resadresaka zao tale amin'ny ankapobeny zany firy ny taremarika eto amintsika ankoatran'ireo raha tambatra amin'ireo roa mbola misy ve le taloha dia fanentanany ihany koa avy aminao ary. Ya, ny totaly 339 sivy sy telonjato zany tranga voamarina voatily teto amintsika teto Mahajanga nanomboka tamin'ny volana Mai ka hatramin'ny sika miresaka ny androany zao. Ny sitrana tamin'ireo dia 325 dimy amby roapolo sy telonjato izay mameta manodidina ny 8.7 isan-jato ny tahapahasitranana zany amintsika. 20 ny mampalahelo namony ainy tamintsika teto Mahajanga roa zany. Ireo indray no tranga vaovao roa tsabonja satria nandritra ny herinandro telo manodidina teo semaine 43 semaine 44 dia farafara semaine 45 zay vao nisy le roa indray zay vao nisy tranga. Ireo indray zany no tsabona sy raisina tanana eto amintsika sy anaovana investigation na riposte moa amin'izao fotoana izao. Ny fanentanana dia hoe mbola mamerina ny fisaorana antsika avoakany Mahajanga tamin'ny fiarahamientana tamin'ny ady tamin'ny valanaretina coronavirus izay natrehantsika hatramin'ny androany ity. Ny any Europa sy ny any amin'ny firenena mandroso amin'izao fotoana izao dia miditra amin'ilay atao hoe deuxième vague. Sanatria tsika ry avako hiditra amin'ilay deuxième vague ho mafimafy amintsika zany satria ambadika koa misy lafiny teknika mety misy fiovan'ny firafetan'ilay tsimokaretina na hoe mutation virale mety maherihery kokoa ny fiantraikany sy fisehoan'ny sotraretina raha izay le atao hoe misy mutation zay dia zay nanentanana efa natsidiky ny namana promoteur de la santé au niveau ny DRSP Boeny moa zany hoe aleosika tsy mbola foana ny valanaretina coronavirus na dia tapitra aza ny amena ara-pahasalamana fa aleo mitandrina dia manaraka le fihetsika sakana zay fanao andavanandro. Mahafaly ny mahita rehefa miditra amina toerana fivorivoriana sy fandalovan'olona marobe mampiasa ilay gel hydroalcoolique dia tena mampiasa tokoa satria tsy tafiditra ao anao raha tsy mampiasa an'iny. Kanefa ilay tsy fampiasantsika arovava koa indrindrandrindra ho an'ny olona marefo sy ny olona atao hoe misy sotraretina voan'ny gripa na ohatr'izany mikohaka mievina mba hampiasao ry havana ilay masque na ilay arovava orona azontsika miaro ny tsy fiparitahana na fianaky ny valanaretina coronavirus indray. Dia manantena fiarah-miasa feno avy amintsika tsika olokendry no resahana misaotra to. Isaorana ianareo avy amin'ny sampandrara ny fahasalamam-bahoaka eto Boeny izay nanaiky ny vahiny teto tamin'ity atoandro ity nampafantatra ny zava-misy trangaroa amin'izay covid-19 zay hita teto Mahajanga indray ny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny
arak'izay dia misy ny afatra ny fitandremana ihany koa amin'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra isoroana ny tsy fipariahany ity aretina covid-19 ity eto Mahajanga. Tsy aivina ihany fa docteur Rakotonavalona Rivo Malala tany-patry ny fahasalamam-bahoaka sy madame Nina no nivahiny teto tamin'izao fotoany fampahalalam-baovao atoandro izao. Mankasitraka tompoko mirahsoanareo ary. Tozatsika ny fotoana toerana ny ampy indray zany ny toerana zay ahafahana miala voly eto Mahajanga amin'izao fotoana izao eny amin'ny faritry ny village touristique zany hoe eny akaiky ny musée Akiba teo aloha iny no misy an'ity toerana iray ity izay ampahafantary ny Judith Rakotovavontsika. Elana tsiry tomboko lasy tomboko vavy no ny olana eo amin'ny lamina ara-teknika natonga n'izay fikatsoany izay fanadihadiana izay saika na rahantsika teo izay fa tonga eo amin'ny fotoana izay amakina n'ireo filazana voaray amin'ity fotoana fampahalalam-baovao ity isika. Filazana manjo ary nisy indray nanana endrik'olona nanendray izay nampahiraikana na hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana aneo anao Mahirezy ely Mahirezy Daniela toko fahafolo anjiny ny fahavalambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivambin'ny folo amin'ny alahelo lehibe ny olazaina fianakaviananareo havana sy tapaka rehetra fa Iramatoa raha antasindrahony Marie Chantal dia natsony iray ojany aminy teo amin'ny faraiky amby 70 taonany. Ny toerana misy ny razana moa dia ao amin'ny trano ny iray aman-dreniny lo 46 parcelle 181 tsara mandroso ambony lalana midina amin'ny fiangonana loterianina akaiky ny mpandrafitra. Ny manao ny filazana dia madame Nour mianakavy, monsieur Juvenal mivady, monsieur Ravo mivady, Emina, Floral sy ny zanany vavy, mademoiselle Guna ary ny fianakaviana rehetra. Ialana tsiny amin'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany be loatra saotra tompoko. Filazana manjo izay mino ahy na maty aza dia mbola ho velona. Amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo havana namana sy tapaka fa ny ava malalanay raha mizao minosony mirainy Joël Gabriel Coco na Ibradog dia nantsoiny iray ody any aminy ny alahady 9 novambra 2024 teo amin'ny fahaenina amby 30 taonany. Ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony rainy ao Ambohimandamina secteur 3 cellule 3 eo akaikin'ny Bron Fokotany. Mialohan'ny hitondrana ny vata mangatsiaka ny any an-tanin-drazana dia isy ny fiaretatory an'io alina hoy ny rainy Randria miandro soa Martin Joël. Efa vonona ny fanadihadiana izay saika anarahantsika teo iny arahantsika avy hatrany ny fanadihadiana izay nataon'ny Judith Rakotovavy. Toerana iray vaovao eto Mahajanga ny eto amin'ny Le Rouvre eto Mahavoky Atsimo. Toerana natao ialana sasatra ho an'ny fianakaviana, natao ianarana milomano ihany koa ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Misy kilalao samihafa sy sakafo isan-karazany eto amin'ny Le Rouvre. Misokatra moa zany Le Rouvre misokatra ho antsika eto Mahajanga. Ny toerana misy anay moa zany etỳ Mahavoky Atsimo etỳ akaikin'ny musée Akiba village touristique. Raha avy amin'ny plage ny lalana fa raha very amin'ny cour d'appel kosa mitsofoka dia akaikikaiky ihany koa manaraka ny sisy
clubny Le Rova, les dauphins du Rova. Dia ato koa misy ny fampianarana ny ankizy kely ny bébé nageur, dia ao koa ireo manao perfectionnement, misy ihany koa ny aquagym, aquazumba, mini golf, salle de sport. Natao moa zany izy ity indrindrindra mba ivoarany le resaka lomano indrindra eto Majunga, dia misokatra ho antsika rehetra zany ny fianarana lomano. Dia manentana antsika rehetra mpijery zany mba tonga hamangy anay eto, fa be da be ny zavatra afaka atao eto. Misy ny sakafo, misy ihany koa zany misy club na danse koa raha te mba andia na anao zumba ohatra zany, dia faly mandray anareo izahay. Roa herinandro izao no nisokafan'ny piscine sy ny espace les dauphins du Rova ho antsika eto Mahajanga. Afapo ianao sy ny fianakavianao rehefa tonga eto. Fisokafana moa zany dia manomboka maraina ka hatramin'ny am-folo zany, dia mandritry ny semaine rehetra zany mivoafona izahay. Dia manatona zany eto amin'ny Le Rova direct, fa misy afaka manazava ny renseignement rehetra momba ny fianarana lomano sy ny rehetra momba ny vidibidirana amin'ny piscine moa dia marary, natao ho zakan'ny olona rehetra. Izy io moa zany ny tenako moa zany dia mpilomano ihany taloha, ka maniry zany mba hivoatra kokoa zany le lomano eto amin'ny faritry Boeny. Dia izay indrindra no tena manentana anay zany mba ampiroborobo le filomanosana. Le Rova moa zany dia ny grillade zany no tena raisinay tena hoe Le Rova grille zany ny anaran'izy ity, ka afaka mitondra ny fianakaviana satria natao familial mihitsy le izy. Misy ny jeu, ao ny lomano, ao ny zay anao karaoké, ao misy jeu be da be afaka ataony, tena natao hoe familial zany le izy. Dia manentana antsika rehetra zany mba tonga hamangy anay eto, dia miandry anareo zay, dia misaotra anareo sy makasitraka anareo mpijery. Toerana fialamboly tanteraka ny eto amin'ny Le Rova, misy lalao an'ny sokajin'olona rehetra, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa ny dobo filomanosana. Raha te hianatra ilomano, toerana tsara ho anao eto amin'ny piscine ny Rova, akaiky ny Mosée Akiba teo aloha no misy azy. Et Majunga, Navratie, le Club 73 vous présente Soirée Darina avec Nylon Live. Et la zone d'Assatikanazi, Farandara Ticket Majunga Kuzo, ce vendredi 20 novembre 2020, à partir de 21h au Club 73. Au programme, première partie, concours Danse Twerk. Deuxième partie, Nylon Live. Et troisième partie, 100% ambiance discothèque jusqu'à l'aube. À Coreno, Sambia Founiani. Au platine, DJ Loi, DJ Raelian et DJ Abdel. Ambaro Tsekveu, rendez-vous Tkacha, Aomi, Club 73. Ce vendredi 20 novembre 2020, à partir de 21h. Nylon Live, au Club 73, PAF, 10 000 arrières. Geste barrière obligatoire. Nisy ny fizarana certificat ho an'ireo zay niatrika ny fiofanana zay nokarakaray ny Charmel Beauté tamin'iny herinandro lasa teo iny, nandritry ny braderie zay nokarakaray ny Dame de Cœur Saint-Terre moa no nisan'izay fiofanana natao ny Charmel Beauté izay nozaraina ny certificat ho an'ireo zay nanatanteraka izany. Sitraka raron-jatova. Nozaraina certificat sy fanomezana avy amin'ny Charmel formation avokoa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fiofanana izay notanterahin'izy ireo teto Mahajanga nandritry ny herinandro. Afapo tamin'ny fampianarana sy ny torohevitra nomeny Madame Voly, mpanorona ny Charmel formation sy ny Charmel Beauté sy ny ekipany vahoakany Mahajanga. Izy ireo izay efa manana traikefa amin'ny fikarakarana ny bika manaingo. Nanaraka an'ilay formation moa zany izay nandritra ny herinandro izay. Dia be dia be ny zavatra azo niraisina ka sady afapo loatra eto
fa mbola tiana hiverina indray zany izy fa satria mbola hitanay mbola misy hoe zavatra tsy ampy kely mbola mila ampina. Tena afa-po mihitsy za tamin'le formation nomeny Charmel Beauté, nanao make-up za ray andro fotsiny dia efa mahay be, mora tafita aminao zany ny hafatra, mora tafita aminao koa le pratika, vetivety kely dia mahay. Dia afa-po tsara za. Ny formation tato amin'ny Charmel formation dia technique de brushing sy make-up ohatran'ny coiffure esthétique ihany zany. Nahafa-po anahy le fampianarana satria fampianatra efa nilazaiko le teo aloha hoe may mampianatra tsy mamela raha tsy mahay ianao. Ny fanarahana ataoko tato dia ny fanaovana make-up, manao maquillage. Mbola tsisy ka vao tato vao nahalanao an'le make-up. Fohy ny fotoana nefa tena afa-po izay satria tena mahay mampianatra be ny Charmel Beauté. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia nahafeny fikarakarana taovolo sy ny bika manaingo ny mpianatra, na izany aza nefa dia maniry ny mbola hitohizana izany izy ireo. Ny afatranay ho an'ny Charmel formation zany dia mba niverenany aty indray mandeha satria le avy amin'le nilazaiko teo iny hoe mbola misy kely tokony ahitsy zany, mbola mila ampina dia mangataka anazy zany mba hiverina indray izy. Tena masamy teny raha ampiangoko anao amin'izao dia miaingo tsara. Fa raha mbola misy koa manaraka dia mbola afaka manampitra akefa foana. Tena hiriko mihitsy satria tena mahafinaritra be miaraka amin'zareo, mahay mampianatra be zareo. Ny etoeta moa zany dia tianay tsy hodiny madame vola mihitsy fa eto ihany fa mbola hita eo ihany izy ny programme manaraka fa rehefa misy fiverenany aty Majunga dia tsy maintsy manohy satria mbola misy teknika avy amin'ny tianay zany ho hay. Ie tena mbola nohy zay raha ohatra ka hoe mbola misy ny fiverenany aty. Ny Charmel formation sy ny Charmel Beauté izay mahatsianina amin'izany manana ny mampiavaka azy amin'ny rehetra ary mitsindro hatrany ireo mpianatra mandraty fahaizana ao aminy. Herinandro tokoa izay nanomboka tamin'ny latsinainy ka hatramin'ny androany no nanolorany Charmel formation fifanana teto Mahajanga zany tato amin'ny centre commercial Dame de Cœur atao anatin'ilay badery izay nikarakarany zareo. Afa-po izahay ary makasitraka ny mpiofana izay namaly ny antsonay dia makasitraka ihany koa ny mpampitrananay. Ny fiofanana natao teto Majunga dia formation modulaire dia misy anefa ireo izay tianao ny programme complète dia misy ny fidirana vaovao zao any Antananarivo ny volana novembre sy ny volana décembre zany dia misy fidirana vaovao. Ny taona vaovao ihany koa dia efa azo atao dia izao ny misoratra anarana amin'ny programme fena manomboka amin'ny iray volana sy tapany ny faharetan'ny fianarana raha ohatra ka tianao programme fena nareo mampianatra ny coiffure, ny esthétique ary ny haute couture ny Charmel formation eny Ampasapito ambanimbany gare routière mifanila amin'ny ATT misy ny Foibe ny Charmel formation dia eny Bavamamba ny annexe. Efa eo andalam-piatreretana ny anome fahafampoan'ny vahoakany Mahajanga amin'ny fiverenana aty izy ireo, nefa na izany azy dia vonona ny handray ireo mpianatra ao amin'ny Foibeny ao Antananarivo ihany koa. Irariana ny hitohizany fizaranay fanomezana eto Mahajanga moa zany dia holazainay amin'ny fotoana manaraka fa araka ny fangatahan'ny olona sy ireo mpiofana izay efa miofana dia maniry izy ireo raha hitohy zany ny fiara-miasa. Dia ankoatr'izay moa zany anio no mifarana ny eto Mahajanga tamin'ity fandalovanay voalohany ity dia androany izay no mizarany maro pahaizana ho an'ireo ankizy marihana fa na dia tao anatin'ny fotoana fohy ary izy ireo no nianatra dia sahanay ny milaza fa tena nahazo fahaizana tokoa izy ireo nandritrizay fotoana izay azo maro pahaizana izy ireo androany ary hotoloranay fanomezana daholo koa ny mpiofana rehetra izay nanatitra izany fifanana izany. Raha mahalinanao aza ny anaraka ny fiofanana ao amin'ny Charmel formation na hanatsara ny bika manaingonao dia afaka miantso avy hatrany ireto laharana manaraka ireto ianao dia ny 034 13 538 18 na ny 034 68 165 87. Vahiny amin'ny tontolon'ny fampianarana eto indrindra monsieur Ismaël avy ao amin'ny American English Speaking izay mivahiny eto misy indray ny tolotra vaovao omena ho an'ny vahoakany Mahajanga avy ao amin'ny American English Speaking. Monsieur Ismaël miarabanao tonga sondray n'ity fotoana fampalalana vaovao ty.
Ya miarabanao ary keo mariaba ny mpanaraka ny tokantrano any. Inona indray ny zava-baovao ary izay efa nomaninareo indray omena ho an'ny vahoaka ny Mahajanga? Ya izay amin'ny American English Speaking dia tsy mitsahatra moa zany ny manome tolotra ho an'ireo olona zay mba maniry ny te hianatra teny anglisy indrindra fa ny ataoko hoe anglisy amerikana satria moa zany ny anglisy ampianarinay eto Mahajanga. Ity indray mitoraka aty dia misy indray ny promotion ho an'ireo ankizy zay ataontsika hoe spécial manokana ho an'ireo ankizy zay avy nanala bac. Zay zany ity indray mitoraka ity. Izy ity zany natao hoe ireo mpianatra ireo avy nanala bac ireo ihany no manao inscription amin'ity promotion ity. Miena 30% be izao ny droit d'inscription amin'ny American English Speaking ho an'ireo mpianatra ireo. Ny zavatra atao nefa dia zao. Ianao raha ohatra ka maniry ny tianatra teny anglisy hamonjy ity promotion ity avy nanala bac ianao dia mitondra convocation. Zany hoe le convocation avy nanalanao bac aingany mba tsy overina anao nefa ianao mba te hianatra teny anglisy dia iny no entinao amin'ny American English Speaking dia mahazo promotion zany ianao zany hoe miditra avy hatrany ianao afaka mianatra amin'ny American English Speaking. Izy ity ny manomboka ny 16 novembre ho avy zao zany ka hatramin'ny le 20 novembre ho avy zao. Zany hoe entre ny 16 ka hatramin'ny le 20 zany fanoratana anarana amin'ny American English Speaking ho an'ireo mpianatra zay avy nanala bac ireo. Tsy manino ihany koa tonga dia lazaiko ilay pourcentage niena amin'izay prix droit d'inscription zay 30% be izao raha normalement amin'ny American English Speaking 135 000 ariary na 675 000 FMZ dans 2 mois io miaraka amin'ny boky anankiray zay efa nietiko eto ity le book Talk English zay zany titre n'ity boky ity dia miena 90 000 ariary na 475 000 FMZ dans 2 mois ihany zay miaraka amin'ny boky anankiray ohatrany teo ihany tsisy écolage tsony moa zany izy dans 2 mois zay izy rehetra zay natao faran'izay mora raha ohatra ka vidina boky anankiray fotsiny raha isika ny amin'ny kalitao tsara zay nanaovana azy ty 275 000 FMZ vidiny ty anankiray ty vidiny ty raha ohatra ka analana ny 90 000 ariary na 450 000 FMZ donc zany ohatrinina sisa par dans 2 mois nefa zay tena fa natao faran'izay mbany ny bokytsika nefa amin'ny kalitao ato daholo ny zavatra ianarantsika anatin'ity boky ity. Ianareo ao amin'ny American English Speaking ihany koa misy an'ilay hetsika zay antsoina hoe Thanksgiving. Ahoana marina ny fipetraka izy io azotsika hazavaina ve zay? Ya marina tokoa zay efa nisy fotoana izay niakatra teto nanazava bebe kokoa ny atao hoe Thanksgiving fa tsy dia ivalapatra be loatra amin'izay fa ampatsiahy fotsiny angambany ny Thanksgiving moa hitantsika fa izy io kolontsaina amerikana anankiray zay nentin'ny zareo tany ary azontsika atao ihany koa ataoko hoe tafiditra amin'ny tontolon'ny teny anglisy isika ho an'ny olona rehetra zay tia teny anglisy na mbola na tsy mpianatra amin'ny American English Speaking na iza club misy anao fa rehefa tafiditra amin'ny tontolon'ny teny anglisy ny Thanksgiving dia organisation zay homanin'ny American English Speaking sy ny City Club zay ho taterana le 28 novembre ho avy zao izy io zany hoe Thanksgiving zany hoe misaotra manome anisany azo ilazaina azy fa ny tena target dia zao hoe you bring and you share. Ny dikan'izay dia hoe mitondra anao dia mizara. Izy ity zany fitondrana sakafo zany hoe firaisana sakafo dia fizarana sakafo zay no tena tanjon'ity zavatra ity. Izy ity amin'ny le 28 novembre ho avy zao izay teo dia afaka misoratra anary ianao 10 000 ariary fotsiny droit d'inscription amin'izay ao anatin'izay ny transport rehetrarehetra fa samy mitondra ny sakafony fotsiny ny tsirairay dia mitondra sakafo mihoatra ny tena tsara kokoa satria zay le hoe mizara zay mihitsy le tena targetra ny Thanksgiving fampizara betsaka nefa ny activité atao anatin'izay betsaka ny zavatra rehetrarehetra mbola hoisy numéro tarbi ngamba nomeko rehefa eo taratarbi mba ahafahan'ny ankizy afaka maka renseignement bebe kokoa momba an'izay. Iverenantsika ny tontolon'ny fampianarana teo an'le voavy nakabaka fanadina baccalauréat teo monsieur Ismaël ny toerana misy anareo eto Mahajanga dia nilaharana ihany koa arahana fanentanana. Ya ny toerana misy anay ngambany ho an'izay mbola tsy mahafantatra moa zany dia eo apitany Arebus lycée Philibert Tsiranana Mahajanga io vao eo apita eo ianao dia mahita boutique maromaro dia ao ambony amin'ny premier étage ao misy ny American English Speaking. Ny lahara tarbi ngambany tonga dia mimokomana zay mandray avy hatrany 032 42 635 73 na 034 86 549 71 zay ny lahara tarbi. Ny fanentanana ngambany tonga ataoko avy hatrany
tena ty anisan'ny promotion zay tena ambany indrindra ihany koa hatramin'izay promotion natao a ary ataoko angamba ny fanisan'ny promotion farapariny amin'ity taona ty ho anao zay vao avy nanala baky ianao a mbola vao hivalina zany ny baky nefa efa fantatrano fa afaka ianao resy fa tsy maintsy afaka ianao a de tongava fa ho anao ty promotion ty mba hivoatra atsika am'izay tontolony tena anglisy zay ampianatra anao ahiteny inglisy zay a zay tsy de manoratra be intsony fa de hoe ampianatra anao ahiteny manakaiky kokoa le tompoteny anatin'izay a azavay kely farapariny angamba momban'le boky a atao anatin'ity boky ity a aton'ny conversation ataontsika andavanandro misy zavatra ilainao andavanandro raha makany amin'ny hôtel ianao de ahoana nampiasainao raha makany amin'ny restaurant anao de ahoana nampiasainao ahoana nampiasainao ny base andavanandro ny fiarabana sy ny sisa de misy débat atao anatin'ity sy ny vocabulaire rehetrarehetra ahafana mampiteny anao am'izay rehetrarehetra zay ka manentana anao a maniry ny teteny anglisy anao a anampy anao ny American English speaking. Mankasitraka monsieur Ismaël zay avy ao amin'ny American English speaking ny vahiny teto nampafantatra n'izay fotoana ianarana izay indrindra fa nitolotra ho an'ireo zay avo afaka amin'izay fanadinana ara-panjakana baccalauréat ireo zay nanala ny fanadinana ara-panjakana raha ny maromarona kokoa mirarosoa anao tozatsika amin'ny famakina ny filazana indray amin'ny tapany faharoa. AFTP Atelier de formation technique et professionnelle ho an'izay rehetra nandalo classe de terminale na manana bac na mbola sy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana secrétariat comptabilité izay ahatonga anao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na amina birao-mpanjakana isan-karazany mbola mitohy an'ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo mécanique auto électromécanique ouvrage métallique formation soudeur informatique formation des techniciens polyvalents en génie industriel pâtisserie cuisine vonjovonjy eo ary fa voafetra ny toerana adresse AFTP bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra contact 034 68 021 55. filazana manjo ary nisy indray nanana endrik'olona nanendray izay nampahireika nanao hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahirezy ely mahirezy Daniel toko fahafolo anjimy ny fahavalo folo ka hatramin'ny fahasivy folo amin'ny alahelo lehibe ny olazaina fianakaviananareo avana sy tapaka rehetra fa iramatoa raha antasindraho ny Marie Chantal dia natsony ray ojany aminy teo amin'ny faraiky amby 70 taonany ny toerana misy ny razana moa dia ao amin'ny trano ny ray aman-dreniny lo 46 partiel 181 tsara mandroso ambony lalana midina amin'ny fiangonana loterianina akaiky ny mpandrafitra ny manao ny filazana dia madame Nour mianakavy monsieur Juvenal mivady monsieur Ravo mivady Emina Floral sy ny zanany vavy mademoiselle Guna ary ny fianakaviana rehetra ialana tsiny amin'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany peloatra sotra tompoko. filazana manjo izay mino ahy na maty aza dia mbola ho velona amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo havana namana sy tapaka fa ny ava malalanay raha mizao minosony mirainy Joël Gabriel Coco na Ibradog dia nantsoiny iray ody any aminy ny alahady fa 9 novambra 2024 teo amin'ny fahaenamby 30 taonany ny razana dia andrasana amin'ny tranony rainy ao amboy mandamina secteur 3 cellule 3 eo akaikin'ny Brown Fokotany mialohan'ny hitondrana ny vata mangatsika ny any an-tanin-drazana dia isy ny fiaretatory an'io alina hoy ny rainy Randria miandro soa Martin Joël. AFTP Atelier de formation technique et professionnelle ho an'izay rehetra nandalo classe de terminale na manana bac na mbola sy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana secrétariat comptabilité izay ahatonga anao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na
amina birao-mpanjakana isan-karazany. Mbola mitohy an'ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo: mécanique auto, électromécanique, ouvrage métallique, formation soudeur, informatique, formation des techniciens polyvalents en génie industriel, pâtisserie, cuisine. Vonjovonjeo ary fa voafetra ny toerana. Adresse AFTP, bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie, eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra. Contact 034 68 021 55. raha tsika indray ny vahiny manaraka amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity, tonga mivantana eto i Zatia Rocher amin'izao fotoana izao mitondra nyreto entam-barotra maro samihafa ireto atolotra ho an'ny vahoaky ny Mahajanga. Izy no anazava ny mikasika an'izay. Zatia Rocher, miarabanao indray, tonga soa amin'izao plateau izao tompoko. Miarabanao dia miaraba ny technicien ny RTN Ambadikao ary miaraba antsika avoaka ny Boeny. Androany tena ny hoentiko manokana nanaraka ana reto vokatra marobe reto afahako manoro nareo amin'ny antsipiriny hoe inona daholo ny zavatra nentiko taty Majunga ary inona ihany koa ilay tolotra izay aentiko mandritra nyity herinandro ity. Zay indrindra hitondra fanazavana mikasika an'izay Zatia Rocher, maromaro izy reto nanomboka androany ilay varotra izay mikarakarainao. Inona ny mety hampiavaka azy ity le teny amin'ny Samira Hotel izay herinandro vitsivitsy lasa zay si amin'izao fotoana izao? Mampiavaka an'ity indray mitoraka aty kosa dia reto vokatra hitanareo izay eto alohako reto miampy an'ireto produit cosmétique reto dia mitondra ny anarana Zatia Rocher avokoa. Nampiavaka an'ity tolotra ity dia nataoko promotion daholo ny marque ny resaka maroquinerie, izany hoe moins 50%. Raha tany amin'ny Samira izy prix feno dia aty amin'ny Coco Lodge ilay izy moins 50% satria ozy izy hoe za tsy te hitondra entana tsony moto fa hozaraiko amin'izay ity dia ny fomba nentiko nizaraina an'izay aty aminareo dia nataoko moins 50% avokoa ilay marque na poketra Zatia Rocher cosmétique sy ilay lentille de contact Zatia Rocher. Dia anazavanareo ny ambanivaniny izay ako. Be da be nareo manontany hoe inona sy inona daholo moa ilay marque Zatia Rocher dia atoroko anareo ohatran'izao zao ny marque Zatia Rocher. Hitanareo marque ohatran'ny poketra rehetrarehetra izy ity mafantatra nareo poketra be da be hoe Chanel, Louis Vuitton, Dior. Dia ity indray poketra mitondra ny anarana Zatia Rocher. Je travaille avec des artisans en Asie, je travaille avec du cuir, du PU, du PVC. Dia sac reto raha prix normal arakaraka ny sakiny ny prix-any fa efa natao moins 50% avokoa ny vidin'ireo sac rehetrarehetra ireo nanomboka androany alatsinainy ka hatramin'ny lahady izao. Dia amin'ny 7 maraina izay misokatra ka hatramin'ny 10 ora hatramin'ny 7 ora hariva azafady. Be da be ihany koa nareo manontany an'ilay lentille de contact marque Zatia Rocher. Ny lentille de contact araka ny fahafantaranareo anazy dia 80 000 ariary ny vidin'ny lentille de contact. Mandritry ny hetsika izay ataonay amin'ny Coco Lodge Majunga be moa ny anaran'iny toeran'iny dia nataonay moins 50%, izany hoe 40 000 ariary ny vidiny durée ny 6 mois sady miaraka amin'ny protection UV ty na tsy anao lunette contre soleil zany anao tsy maninona intsony. Misy loko maro isan-karazany azo isafidiananao. Miakoatran'izay dia ahitanareo ihany koa an'ilay lotion miaraka aminazy ilay fitehirizana an'ilay lentille. Rehefa mividy lentille anankiray ianao raha mividy lentille anankiray dia menay étui gratuit ilay fasiana azy. Tia ny lentille tia ny fasiana azy dia tia ilay fitahirizana anazy. Tia mividy mirary 17 000 ariary monja. Be da be ny olona manontany hoe Zatia manana olana izay amin'ny resaka volo, indrindra ny volonay makoa, izany hoe ngita, olo, maina, vakivaky, maina loko. Dia mitondra aty koa mitondra an'izay hair spa izay. Hair spa Zatia Rocher ihany koa ny marque an'ity hair spa ity. Inona moa ilay hair spa? Ny hair spa dia produit anankiray hitsaboana ny volo simba, indrindra ny volo may, vakivaky, tapaka. Dia izay no solution an'ity hair spa ity. Azavainay amin'ny tsipiriny tokoa ny mampiavaka an'ity dia tena izaha mivantana ny andray an'ireo vahiny rehetrarehetra tonga mandritra nyity herinandro ity. Izany hoe
raha misy tonga ao ambony cocolodge ianao dia za mivatana no mandray anao manazava aminao a sady manampy anao a manome toromarika ihany koa momba n'izay atsarana izay na resaka tarena na voly na endrika sibika zany dia manana koa zay a an'ilay produit mana mavokely molotra zany hoe ho an'olona mivoaka sigara ho an'olona mainty molotra reny na naturel misy olona mainty molotra na tsy mivoaka sigara dia manana an'izay mampahamavokely molotra zay hoe lip masque repère ny produit an'Zatia Rocher mampiavaka anazy manerana ireo produit rehetrarehetra ireo dia vita amin'ny produit naturel daholo zany hoe 100% bio dia manana an'ilay fanalana cellulitas vergeture zay na hoe bye cellulaire misy an'ity koa ao dia misy an'ilay sérum mampaniry volo dia be da be ny olona miteny hoe produit cosmétique moa natokana ho an'ny vehivavy rery ihany tsy natokana ho an'ny vehivavy rery ihany ny fahamanjana fa ny fahamanjana natao ho an'ny lana vavy zany hoe be da be mahatonga ianao misy mony dia misy mony lehilahy dia misy mony vehivavy mety problème na mety sakafo tsy zaka na foie na troublement hormonal arakaraka dia manan'izay solution zay koa zay ny anti acné zany hoe manala ny mony le izy manamaina an'le mony le ngeza be reny aza misalasalinareo manantona any amin'ny vatana eny amin'ny cocolodge ny manomboka androany nanomboka tandroany tamin'ny sivy dia midy zay androany amin'ny fito arivo dia talata larobia lakamisy zoma sabotsy lahady ny faradoboka araroty le fandalovana eto araroty ny promotion fa tena natao ngeza be ty natao nandritry ny herinandro ty zavatra ty mihoatra noho le tany amin'ny Samira Hotel ianareo koa tany amin'ny Samira Hotel zay somary nanalavidavitra anareo dia fa eto ampovoan'ny tena eto amin'ny centre ville Majunga zay dia tena manatena ny fahatongavinareo maro hatramin'ny maraina aloha zay hatramin'izao za nandeha télé ty tena mbola feno lahatra mihitsy ny olona ao dia tena ho anareo sao de taraiky tongava fa tena be da be ny mpanjifa ary be da be fa mafantatra ny kalitaon'ny produit Zatia Rocher zay indrindra mantsy ararotina zao fandalovanao eto Mahajanga izao hatramin'ny alahady eny amin'ny cocolodge santionany amin'ireo entana fotsiny no noentin'ny Zatia Rocher eto amin'ny plateau fa betsaka ny zava-misy hita mandritry izany varotra zay atao eto Mahajanga izany Zatia Rocher maraparana ny resadresaka atsika misy any koa manararaotra manao selfie miaraka amin'ny Zatia Rocher amin'izao fandalovana eto Mahajanga izao araka ny teneniko anareo Zatia Rocher mivatana no andrainareo any dia afaka manontany zay zavatra gratuit ny consultation ho anareo zay tianao tare ihany koa dia miara-miasa amina esthéticienne anankiray anisan'ny ngeza indrindra eto Majunga tsy zany fa skin care dia afaka manao soin za sy le esthéticienne no andrainareo mivatana raha ohatra anao an'izay soin de visage zay nareo zany hoe ny produit rehetrarehetra ampiasainao anatin'le cabine dia marka Zatia Rocher avokoa akoatran'izay ho anareo mpanjifa rehetrarehetra zay tonga mandritry ny herinandro ty dia rehefa mividy zavatra dia afaka maka sary miaraka amiko fa ho an'ny tsy mividy kosa angambany tsy afaka maka sary ho an'ny tsy mividy fa tonga eto hivarotra dia ho an'zay manjifa an'le entako dia afaka maka sary miaraka amiko angalana like j'aime à partage dia isorako manokana eto ny olona rehetrarehetra zay miara-miasa amiko tsy zany fa cocolodge Samira Hotel Osplash Star Times ary fashionista ary tendance beauty fashionista boutique napekanzona ary tendance beauty kosa nanao ny fahamanjako androany niakatra n'ity plateau ity ary isorako ihany koa skin care indrindra ny télé RTN nampiatrano ana dia nivokatra nentinay androany marka Zatia Rocher spécial marka Zatia Rocher fa tsy reto ihany ny zavatra hoentina ao aminay ao fa misy ihany koa ireo maquillage zany hoe hatrany amin'ny primeur ka hatrany amin'ny fixateur hitanao ny poudre fond de teint écran solaire be da be ny produit ohatra amina rouge à lèvres fa ny hoentinay androany aloha dia ireto produit reto fa afaka apitsindray mitondra an'izay produit hafa indray miezaka maneho anareo tsikelikely ray karazana produit zay entinay satria maro isan-karazana izy ao dia zay ahazaka ny tanana aloha no entiny fa rehefa mandeha any amin'ny cocolodge nareo mahita ny izy rehetrarehetra dia manasinareo fa misy anjara daholo na hatramin'ny zazakely hatramina lehilahy hatramin'ny olon-dehibe hatramin'ny tanora fa manasinareo tonga maro dia misaotra ny arteana napetrana
isorana ihany koa ianao Zatia Rocher zay nivahiny teto tamin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity eny amin'ny Cocolodge zany ny fotoanantsika rehetra amin'reto entana zay amidy reto marika Zatia Rocher avokoa ireo entana rehetra ireo araky ny efa nambara teo. Miratso indrindra tompoko. Toizantsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny lafin'ny fampianarana efa misokatra sady ny fandraisana an'ireo mpianatra ho an'ny taom-pianarana vaovao anala ny fanadina ara-panjakana BEPC sy baccalauréat eny amin'ny élite cour amin'izao fotoana izao. Fantaritsika ny zava-misy amin'ity fanadiadiana ity. Willy Ranomenjanary. Tsara ny vokatra ho an'ny élite cour ho an'ny valim-panadinana BEPC sy ny baccalauréat amin'ny tindray mitoraka ity. Ny élite cour izay hita amin'ny fokontany Mangarivotra ampitan'ny polisy dia niditra nanomboka tamin'ity alatsinainy fa 7 ny volana novambra ity. Mandray an-tanana sy mampianatra ireo mpianatra hanala ny fanadinana BEPC sy ny baccalauréat ny élite cour. Nisy araka izany ny fifampiresahana teo amin'ny ireo mpampianatra izay efa matianina sy ny tompon'andraikitra amin'ny mba hanatsarana ny taom-pianarana mba azahoana ny vokatra tsara. Élite cour zany dia sapam-pampianarana anankiray izay mandray an-tanana manokana an'ireo ankizy manomana ny fanadinam-panjakana dia tsy inona izany fa ny BEPC sy bac. Izy io dia raika amin'ny fotoana nisina teto Mahajanga zany ny élite cour. Ny toerana ahitantsika azy dia eny ampitan'ny polisy Mangarivotra. Ho an'izay soratra anarana zany na renseignement dia eny amin'ny polisy Mangarivotra no misy ny birao. Ny toeram-pianarana kosa dia misy anankiroa na ao amin'ny EPP Cité Tsaramahandroso na eny ampitan'ny polisy Mangarivotra. Misy anankiroa isafidianana zany. Ny mampiavaka ny élite cour dia amin'ny maha-cours BEPC sy bac anazy zay dia afaka misafidy ny ankizy na hanao toute matière na hanao matière de base. Afaka mianatra atoandro koa na mianatra amin'ny alina. Ary misy tombontsoa manokana zay homanina eo an'ireo ankizy dia ny fanomanana ny dossier zany na ny BEPC na ny seconde na ny bac. Eo ihany koa ny fizarana boky gratuit, eo ny fanadinana ary ny farany dia ny fanaovana fanadinana andrana zany na ny examen blanc. Afaka koa ny ankizy mitraité de sujet type ary omena tsara ny mpampianatra gratuit zany rehetrarehetra zany. Ankoatran'izay dia mpampianatra élite cour dia mpampianatra efa fanta-daza amin'ny fahaizany mampita an'ireo traika efa rehetra zany moramora ny fahazahoan'ny ankizy ny diplôme fanjakana BEPC sy bac. Mpampianatra ny élite cour zany dia efa olona expérimenté daholo amin'izay zavatra izay ary efa tsara hofana amin'ny fanaovana amin'ny fanomanana ny ankizy amin'ny fiatrehana ny fanadinana io zany. Ankoatran'izay dia tiako ihany koa ny milaza amintsika ray aman-dreny amin'izay mipetraka any alavitra zany toy ny any amin'ny Sotema sy ny any Ambohifa misy réduction zany ny écolage zany hoe misy fihenam-bidy ny écolage ho fanampianareo amin'ny fandoavana frais. Ka noho izany dia manentana anareo za soratra anarana ao amin'ny élite cour eny ampitan'ny polisy Mangarivotra no misy ny birao fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ary ny fidirana dia amin'ny latsinainy ho an'ny cours BEPC bac ary ny talata kosa ho an'ny lycée. Satria nanomboka tamin'ny herintaona zany ho fanamariana ny fahafolo taona ny élite cour BEPC bac dia nanokatra lycée Zahay ka misy seconde ao dia misy première. Mpampianatra efa zatra raha ary efa nilomano tao anatin'ny taona maro tamin'ny fampianarana ary ireo mpampianatra nitsongaina manokana no mampianatra ato anatin'ny élite cour. Nisy araka izany ny teny fampanantenana nataon'izy ireo ho any ireo mpianatra. Ho anay ato amin'ny élite cour zany ny fampitana ny fahaizana ho an'ny mpianatra dia tena miavaka tokoa satria raha araky ny eritreretana azy hoe cour zay dia feno ny fampianarana omenandreo. Izany hoe voafitina tokoa leso ary ny exercice ny manaraka azy tena be dia be. Ho an'ny taranjako manokana aza moa amin'ity taona ity dia nasiana fanatsarana kely zany hoe efa noraiketina boky ny lesona rehetra omena amin'ny mpianatra ka fanazavana sisa ny manaraka an'io sy ny fanazarana. Izany hoe mitombo avoa eny zany na avy telo eny ny fotoana anaovana fanazarana na ny exercice dia mazava loatra fa ambitra keva zany ny mpianatra hoentina miatrika ny fanadinana izay andrandrana amin'ny faran'ny taona. Matoa mianatra teo afaka fanadinana ka izay no tanjona ny voalohany ny afaka fanadinana ny mpianatra. Ho aza misalasala manatona fa mbola misy ny toerana efa vitsivitsy ihany tsy afaka mivalapatra loatra atsika amin'ny toerana satria manjary tsy voara-maso ka aza tara fa tongava misoratra anarana teny izao. Ny hoe mametomboky aloha misy tombony
tafahoana toa ny tisiny many dia mino a fa ho zato isanjato ny vokatra ho azo ka mampanantena anareo tongava fa hianatra isika aro afampanadinana ho an'ny mpianatra izay tonga hianatra atao amin'ity sampam-pianarana anankiray ity dia ny hoe hanomeny tsara hanomeny mety ho anao ka azahoanao miatrika na ny mora na ny sarotra dia manome toky izahay fa araky ny mampampianatra anay sanatry mivava tsy ho amin'ilay fitenenana hafahafa hoe 30 andro fanjava raiky zava-doza zany raha zany ny toe-tsaina ny mpampianatra fa ny tompo omenay dia hanome izay rehetra azonay atao mety ho anao ary hoantoka ho anao amin'ny fotoam-panadinana. Ny elite cour hitantsika eny ampitany polisy mangarivotra dia mbola misokatra ho any rehetra ny fisoratana anarana ho anao izay te eo afam-panadinana BPC baccalauréat ary ny te ahay ao anatin'ny taom-pianarana dia azonao atao ny manantona mivantana eny amin'ny elite cour. Izy ireo dia mikarakara ny taratasy ny mpianatra hanala ny fanadinana BPC sy ny baccalauréat. Vape. Pour votre piscine. Kit test. Fiole de rechange pH chlore. Épuisette de fond, épuisette de surface, tuyau flottant, brosse Trivac, balai béton à clic, anti-algues, chlore, acide chlorhydrique, moteur piscine. Venez visiter notre rayon piscine. Kankairisu, gardez votre piscine propre et limpide. Kankairisu, le plaisir de construire. Vape. Mivahiny eto indray totainina amin'ity antoandro ity mitondra nyreto solosaina ireto misy santionany vitsivitsy noentina eto amin'ny plateau ny radio télé nakay miaraba ny totainina inona indray ny vaovao ahoana mikasika an'ireto solosaina reto miaraba ny anise miaraba ny technicien dia miaraba ihany koa anareo izay manaraka ny vaovao eto amin'ny RTN araka ny zao hitantsika amin'ny sary zao dia misy karazana ordinateur maromaro rehefa za miakatreto milasa ordinateur dia izay indrindra no antony karana eto amin'ny ity anio ity misy an'ity ordinateur anankiray antsoina hoe Alinon fa marque Sony izy ity saingy Alinon no fiantsonana azy le mampa Alinon anazy moa zany All-in-one ohatrany hoe tonga dia io écran io fotsiny io dia mitambatra amin'ny ato ihany koa ny clavier ohatra zao zany dia efa eo ihany koa ny souris dia izy ity afaka hoentinao batainao zany io dia hoentinao mandeha dia ao daholo ny unité centrale zany hoe mombamomba anazy ary mbola mampiavaka an'io all-in-one io namana anisea tactile ny anazy ny inona moa ny écran zany hoe ho an'ny power sy ny resaka hoe direction, ny OK, ny volume, ny next sy ny pause raha ohatra ka ao anatin'izay. Zay zany isan'ny mampiavaka anazy ity dia ho an'izay te hampiasa ordinateur bureau dia isan'ny mipropose an'io zay raha ohatra ka anareo hanao cyber na ihany koa hoe te hampiasa ordinateur ao anaty trano na any anatin'ny toeram-piasana maro samihafa any. Dia tsy lafo izy io, tena tsy lafo izy io satria afaka omenanareo 2,5 millions io ordinateur io amin'izay ina moa niteneniko rehetrarehetra teo zay zany dia afaka omenanareo an'izay izy io ary mbola afaka toke miady varotra kely ary angamba raha ny tena marimarina kokoa ny mampiavaka an'le e-shop mora ty mantsy namana misy namana anise dia ny izy le hoe mora zay dia mora araky ny anarana le izy saingy ny entana kosa indray dia tena hoe vaovao voajirenao le izy dia hitanao ohatrany hoe vaovao saingy ny efa occasion
zay le izy raha tsorona akoatran'izay koa dia ity anankiray ty ndray Toshiba izy ty Toshiba ty ndray voajerena izy dia tonga dia ohatrany hoe vavy kely dia zaza kely afaka miodikodina tsara ny écran mafy tsara le izy araka an'izao hitantsika amin'ny sary zao dia ity ihany koa dia hitanao ao amin'ny e-shop mora Manjarisoa izay hitantsika ao amin'ny cité moa le izy cité Manjarisoa ambanimbany eo ny tena ino moa ny adresy ho teneniko mihitsiny ao akaikin'ny ino moa akaikin'ny EPP fiofio zany ianao dia miapita eo amin'ny EPP fiofio vavadin'ny EPP fiofio misy vavady maitsomaitso eo dia miapita ianao dia tsy mivily mihitsy ianao raha tsy tonga any amin'ny farany any dia misy ohatrany fefy hazo zay any amin'ny farany any dia eo ianao no mahita vavady fotsifotsy dia tonga any aminay ianao amin'izay mbola ao anaty trano ihany lotsika hatreto akoatran'izay koa namana nisy misy an'ity HP isan'ny tsara dia tsara ty ho anareo izay mitady slim rehetrarehetra jereo fahitanareo tsara izy hoe manify kely le izy na amin'ny sary arany dia configuration Core i3 le izy Core i3 6e génération dia 4Go de RAM izy io ary ihany koa 500 ny durany zany hoe 500 Go ny durany ho an'izay efa mahafantatra anazy zany mahafantatra ny resaka configuration na ohatrity moa mazava sy mety mahafantatra hoe ohatr'izao mombamomba an'izay dia ny larana finday io mipetraka io aloha io 33 70 210 12 33 70 210 12 akoatran'izay rehetrarehetra zay namana anisea dia ny e-shop mora ihany koa dia efa natonga karazana entana confection indray ho atsika zay tia mianjaika zay teo manjamanja rehetrarehetra zany dia afaka manatona anay ihany koa nareo satria dia misy karazana robe ao misy karazana ensemble ho an'ny vehivavy misy karazana kavina ino moa peratra bijou karazana bijou zany ho an'ny vehivavy zay te anao metimety rehetrarehetra misy pataloha misy amboniny be dia be izy ao dia nareo sisa no andrasana raha te hijery nareo dia tongava fotsiny na dia mijery fotsiny arany satria tsy lafo ihany koa le izy faraka an'izay hoe e-shop mora izay dia nizahana ho mirary zakandrehetra zay dia ny vaovao akoatr'izay toizako ihany toizana ihany satria amaraparana ihany koa ia ny vaovao akoatran'izay dia ny e-shop mora dia tsy ho ela dia ahitantsika point de vente anankiray eo amin'ny faritra Ambovoalanana zany hoe any amin'ny faritra Ambovoalanana iny dia somaro atsaraiko kely eto satria be dia be zavatra azo amidy any ary be dia be ihany koa zavatra hitantsika amidy any amin'iny faritra Ambovoalanana iny dia any amin'ny faritra Ambovoalanana any no ahitana point de vente nay anankiray e-shop mora zay sokatra tsy ho ela dia fiteniteniko hoe efa eo am-pamaraparanana ny fikarakarana ao anatiny zay sy ny mombamomba le izy dia hitanao amin'ny télé-ny ihany koa moa mombamomba an'izay raha ny tena marimarina kokoa zay e-shop mora zay no anaran'le izy amin'ny faritra Ambovoalanana iny ny any Manjarisoa misy foana afaka miantso an'io larana finday io nareo 33 70 210 12 na ny 34 02 210 12 izay no vaovao namana nisena santionany amin'ireo solosaina zay amidy ao amin'ny e-shop mora ireto hitatsika amin'ny fahita lavitra ireto araky nambarany totaina teo mankasitraka anao zay nanaiky ny vahiny teto ihany koa tamin'ity fotoany fampalalam-baovao ity dia afaka miantso an'iny larany efa nomeny totaina ihany koa ny toerana zay mbola ao anatin'ny trano moa izy ty ao an-trano eny mifokotany ny Manjarisoa misy an'izay e-shop mora izay ia makasitraka ny mpijery rehetra dia makasitraka namanay anise dia maniry anareo tonga maro any hijery hoeny amin'ny fokotan'ny tsara rano ambany isika amin'ity fanadiadiana ity nisy ny asasoa fizarana sakafo anymasaka zay nataony Gaskarana na ny Azoï tamin'ny sabotsy teo tamin'ny fokotany tsara rano ambany ho an'ireo vahoaka sahirana ireo zokiolona eo ihany koa ireo ankizy ao amin'izany fokotany izany Crépin Randrianjafy anjanany fokotany tsara rano ambany indray no nisitraka fanomezana fizarana sakafo masaka tsaramaso miaro enina miaraka amin'ny vary avy tamin'ny fikambanana Azoï na ny fikambanany zanatany Karanina eto Mahajanga ny sabotsy atoandro teo no nanatanterahana izy ireo ny fizarana zay nafaly mponina teto amin'ny fokotany tsara rano izany misaotra betsaka namenay sakafo zay voky tsara misaotra betsaka mizaratany Karana misaotra betsaka mizaratany Karana na ambevaranay misaotra betsaka nareo zany fa zay nahazo sakafo zany dia i valo manarany tsaramaso misaotra ny zanatany Karana na ambevaranay
ho any lehibe ny fokotany dia zava-dehibe tokoa izao etsika tanterahany zanatany karana eto Mahajanga izao mitsinjo manokana ny mponina sahirana ato amin'ny fokotany sy tantanany. Voalohany indrindra moa misaotra ny fikambana zanatany karana tao anatin'izay fotoana sarosarotra nanahirana firenena tamin'ny valiny retinarema tonga moa zao fotoana fahatsiarovandreo andreo olona sahirana ny fokotany raha diniko angamba tamiko ty ngamba voalohany sokafana izy ty zany tamin'ireny fotoana tanatin'izay fito volana nisan'le fahasalamanan-tsika ty ta Madagasikara zany ka isorako manokana moa zany reo mbola nitronjan'le voaka sahirana ny fokotany tiany fokotany zany io moa zavatra efa fataondreo fa ro ihany manao programme andreo isaka sabotsy fa taty amiko tsara nambany moa zany nanaovandreo fanokafana voalohany ka isorako zany zareo sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra zany mba hitohatra amin'ny farany zao asa soa ataondreo zao. Miverina velona indray ny masinina hoy kosa ireo zanatany karana nandray fitenenana raikitra indray araka izany ny fidinan'izy ireo fokotany izay misa 420 eto Mahajanga tsy ankijanona intsony izany fa mitohatrany satria efa azo atao midina nivo ny fokotany noho ny fienan'ny olona voan'ny coronavirus eto amintsika. Misaotra anareo mangala sary aminay aty ary saotra an'ireo olona reo tonga marobe eto amin'ny lieu de rendez-vous ary saotra an'Andriamanitra koa reto mpiasa miaraka aminay reto présent verina zany le machine verina le machine anampy amin'le vahoaka ny quartier dia azo ataontsika hoe saotra an'Andriamanitra satria nisy nandalo fahasairana mafy be tsika amin'ity pandémie ty amin'ity coronavirus ty dia hoe soran'Andriamanitra mbola etsika zany itoy ny asantsika mangataka amin'Andriamanitra koa tsika hoe mbola avita manao asa be dia be amin'le fahasoavana satria fahasoavana ihany ny lakle ny fiainana ary fitondrany zavatra be dia be. Marina fa ataon'izy ireo ampitiavana tsy misy tambiny izao etsika sosialim-bahoaka amin'ny fanomezana sakafo madio sy masaka maimaim-pona izao mba ho fitsonjovana ny sahirana eto Mahajanga renivohitra. Ny vahiny manaraka indray ary sy ry zareo avy ao amin'ny agence Tikarka no vahintsika eto. Agence Tikarka ahitana ny madame Marcela zay ato ankavanako ato, eo ihany koa madame Asina avy ato ankavia miaraba anareo tonga soa amin'ity fotoana fampiaraham-baovao ty. Inona ny vaovao nentinareo anyvahoaka ny Mahajanga omenany madame Marcela aloha? Faly miaraba anao dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano amin'izao fotoana izao. Ny antony akaranay eto moa zany dia ampafantatra antsika vahoaka malagasy fa vahoaka eto Mahajanga fa nanokatra agence ny Tikarka ao amin'ny Dame de Cœur Center Mangarivotra, deuxième étage misy anay box 34 dia misy ihany koa ireo formation izay ataonay amin'ny herinandro ambony zao manomboka amin'ny le 16 ka hatramin'ny le 20 novembre. 4 module ihany zany formation ataontsika: ny montage de projet, management de projet, ny leadership ary ny télémarketing. Zay zany le formation zay ho atao amin'ny herinandro dia voatokana ho an'iza zany no asaina hiatrika an'izay formation izay dia misy ve ny masotsivana takina amin'ireo olona ireo? Ya, misaotra ny anisena ny fitenenana dia faly miaraba ny mponina Mahajanga izay manaraka ny vaovao eto amin'ny plateau any RTN koa ny tenako. Dia araka ny fanontanianao teo tsy mifidy sarangan'olona zany le izy tsy mila mari-pahaizana fa ho anao izay manana vinavina te hiasa tena namorona asa ho anao manokana dia afaka manatrika izany formation izany na izany hoe fiofanana izany. Dia ahoana ny fandaharam-potoana? Ny fandaharam-potoananay manomboka amin'ny alatsinainy ny formation. Ny toerana aloha teneniko eto ao amin'ny Dame de Cœur Center, zany hoe efa misokatra zany ny agence anay ao. Dia misy olona afaka mandray ao manomboka androany ho antsika izay te hanatrika an'ilay formation. Misoratra anarana 10 000 ariary na 2 alina ariary. Amin'ny fotoana io ihany sa mialohan'ilay formation?
tena tsara zany mialohan'le formation zany hoe mandritra ny herinandro ty zany a efa misy mandray ao amin'ny agence anay a box 34 deuxième étage dame de cœur Sainte-Heure manomboka amin'ny 7 maraina ny fandraisanay olona ao hatramin'ny 12 atoandro dia ny tapany hariva amin'ny 3 hariva ka hatramin'ny 9 hariva dia ny oran'ny formation anay indray a manomboka amin'ny alatsinainy ho avy zao le izy 7 maraina ny tapany maraina zany a amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 maraina dia tsy misy tsony ny afarany io fa tonga dia ny après midi le izy ny tolakandro zany a amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 dia amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 agence Tikark inona moa izy ity dia tsara ihany ampafantarina ny mpijery sy ny mpiaino ny onjam-peo 700 mégahertz inona izany agence Tikark izany inona zavatra hita ao ny agence Tikark zany a dia agence de communication tena marina zany hoe izahay a karakara atelier de formation maro isan-karazany a eo ihany koa ny resaka publicité sy ny karazany flyers ohatra dia mamarana azy ny resaka événement zay zany tena antony sy ny agence Tikark efa ela zao vao nisokatra vao tamin'ny herinandro teo zay teto Mahajanga fanentanana re amarana an'izao dia manentana antsika rehetra na ny mpianatra na ny mpiasa efa natao amin'le ora ahafahantsika rehetra ny formation amin'ny herinandro a tongava manatona anay ao amin'ny dame de cœur Sainte-Heure Mangarivotra deuxième étage misy anay ao amin'ny box 34 fa vonona izay any andray anareo eny ary isaorantsika izy miraha vavy reto zay nivahiny teto amin'ity fotoan'ny fampalalam-baovao ity avy ao amin'ny agence Tikark ahitana ny madame Marcela sy madame Asina mankasitraka anareo mirary soa ihany koa amin'izay formation zay atao amin'ny herinandro zay mitohy hatrany ny fametrahana ny ratsamangaiky ny ntoko mpanohitra eto Mahajanga ny rodoben'ny mpanohitra zay efa betsaka ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao tany Mahajamba indray izy ireo nanangana nyty rodoben'ny mpanohitra ity tamin'iny herinandro lasa teo indrisika ray mpianatra Andrianjafy voalohany soran'Andriamanitra tonga soa matsara ty amin'ny commune ruralny Mahajamba usine na dia lavitra azy zany lalana fa noho ny fitiavana tanindrazana fitiavana vahoaka na dia lavitra andrina azy aty fa tonga ihany izahay zay rodobe mpanohitra Madagasikara dia navy nitsidiky sady nametraka filohan'ny rodobe mpanohitra ato anatin'izy districtny Majunga 2 betsaka moa ny tarainana betsaka moa ny zavatra miseho rehefa zay manidina tatia gaga zay lalana ratsy l'école tsisy zeny misy moa l'école satrana l'école manara-penitra satrana izy moa hitantsika jiaby eo reny ary isaoranay manokana reo vahoaka nandray zay tatia tena mahafatrapo raha tsy amena ara-pahasalamana donc mihoatra ny 200 izay taty fa noho ny fanajana amena ara-pahasalamana eo amin'ny 200 tonga ry namanareo ka nohon'izany manana antsoavy izahay amin'ny fotonam-panjakana efa tsy rary nitsony zavatra miseho ato amin'ny commune Mahajamba district Majunga 2 zany a tsy arakaraka ny zavatra resanareo any amin'ny anamanjery zavatra miseho ohatra ny anam-paradisa ty district Majunga 2 ty indrindra ty commune Mahajamba ty kay zavatra hafa miseho ato voalohany lalana ratsy faharoy resaka insécurité dahalo zany porofon'izany ty vehivavy ty zao rehefa nandehanamboly nivoniny dahalo saika anaty soran'Andriamanitra tsy maty izy fa velona somatsara ka eto zahay manana antsoavo efa tsy rary nitsony ka raha ohatra rapitso afaka pitso mitsotra vahoaka miady vahoaka aza omenareo tsiny fa marary vahoaka ao tatin'ny districtny Majunga 2 zany ka izahay mametoky anareo vahoaka ato amin'ny district Majunga 2 fa tsy maintsy arahantsika mamaholana anareo afaka andro vitsivitsy zany makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy Babe. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart.
کنارتم تا آخرش دیوونتم eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray efa misokatra amin'izao fotoana izao ny lalao baolina kitra fiadina ny amboarany filohan'ny CAF izay atao eto Mahajanga. Saika mandray anjara amin'ity fifaninanana baolina kitra ity avokoa ny fokontany rehetra izay misy eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Tamin'ny sabotsy teo nisy ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy izany lalao baolina kitra fiadina ny amboarany filohan'ny CAF izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy nisy sabotsy tolakandro teo ny fifaninanana fiadina ny amboarany filohan'ny CAF Andriamatoa Amady tato amin'ny kianja Rabe Mananjary. Ady baolina kitra andraisany fokontany 5 anjara no tanterahana amin'izany. Ny fokontany fifio sy ny fokontany Tanambao Sotema no nalokatra ny lalao voalohany tamin'ny andro nanokafana azy io. Ny filohan'ny federasiona na mpisolo-toerana malagasy ny baolina kitra ny tonga ny atrika izany ankoatra ny mpitondra fanjakana teto Mahajanga. Ny lalao rehetra izay tanterahana amin'ireo kianja misa 4 eto amintsika dia natao isaky ny andro tsy fianarany ankizy sy amin'ny ora ahafahan'izy ireo miatrika izany ihany koa. Androany asabotsy 7 novambra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao tournoi du président de la CAF na ny lalao baolina kitra izay atao isaky ny fokontany izay atao eto amin'ny renivohitry ny Mahajanga. Nampandraisana anjara ireo fokontany rehetra tato amin'ny commune ambonivohitry ny Mahajanga fa tsara ny anamariana fa 5 ihany ny tonga namaly izany antso izany ka nataon'androany izay antom-pisentsika eto ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany tournoi du président de la CAF izany ka mbola manentana antsika rehetra satria manomboka eto dia atao any amin'ny fokontany izany hoe rapitso 20 novambra dia any amin'ny fokontany rehetrarehetrany no hipartany izany hoe kianja 4 na fokontany 4 no andray ny match. Tonga navitrika zany ny mpandray anjara hitantsika izy teo lamina nafinaritra donc zavatra angataitsika zany mba hitohy lamina tsara ny compétitiontsika zany dia marina eto mbola mamerina fisaorana ny président CAF atsika Mahajanga satria ezaka be nataony ary hitohy zao zavatra zao ravoravo zay satria voahetsika daholo zany ny fokontany jiaby donc magnantegna zay monsieur le président mba hitohy ity izy 2e édition izy 3e édition fa anao matokisa fa dia tsara karakara zany atika dia manantena ny filalaovana tsara zany. Ankoatra izay moa dia mbola manentana ny ray aman-dreniny ny mpikarakara ity fiadina ny amboarany filohan'ny CAF ity mba samby karakara ny zanany ary samby anara-maso azy ireo ihany koa. Nanao antsoavy ihany koa izy ireo amin'ny mpitantana ny kluba isam-pokotany mba hampita hevitra tsara amin'ireo ankizy mba tsy hisiany disadisa mandritra ny fanatanterahana ny lalao. Fa eto kosa izay dia mba miantso ihany anareo ray aman-dreny na tokantrano any mba aoka antsika mba hikarakara ireny zaza ireny mbola zaza izy ireo mba sakafanatsika alolo izy ireo mba afandro mamonjy an'le fotoana satria amin'ray ora sasany no manomboka ny lalao any amin'ny fokotany any ka sao dia avy ety amin'ny fahatarana sakafo na tokantrano na fahatarana fikarakarana fa tsika rehetra miaraka mikarakara zay organisateur mikarakara reo au niveau fokotany mikarakara atsika na tokantrano ihany koa mikarakara atsika rehetra zany samy mandeha tandrify azy ampatomombana atsakasy andavy na an'ity compétition ty. Marina fa roa tapitry ariary ny amboara ho an'ny ekipa mpamindresy tafavoaka avy anatin'ny fokotany amin'ity lalao ity ary mbola arahana amboara lehibe izany amin'ny lalao famaranany. Iverenantsika indray ny famakinan'ireo filazana sy ny tsara ho fantatra amin'izao fotoana vaovao zao rehefa avy eo toy izy atsika ny fiarahana.
filazana manjo ary nisy indray nanana endrik'olona nanendray izay nampahiraikana na hoe aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana aneo anao mahirezy ely mahirezy Daniela toko fahafolo anjiny ny fahavalombe folo ka hatramin'ny fahasivambe folo amin'ny alahelo lehibe no lazaina fianakaviananareo avana sy tapaka rehetra fa iramatoa raha antasindraho ny Marie Chantal dia natsony iray ojany aminy teo amin'ny faraiky amby efapolo taonany ny toerana misy ny razana moa dia ao amin'ny trano ny ray aman-dreniny lo 46 partiel 181 tsara mandroso ambony lalana midina amin'ny fiangonana loterianina akaiky ny mpandrafitra ny manao ny filazana dia madame Nour mianakavy monsieur Juvenal mivady monsieur Ravo mivady Emina Floral sy ny zanany vavy mademoiselle Guna ary ny fianakaviana rehetra ialana tsiny amin'izay tsy tratrantso noho ny afenondrany peloatra saotra tompoko filazana manjo izay mino ahy na maty aza dia mbola ho velona amin'ny alahelo lehibe no ilazana aminareo havana namana sy tapaka fa ny ava malalanay raha mizao minosony mirainy Joël Gabriel Coco na Ibradog dia nantsoiny iray ody any aminy ny alahady fahavalo novambra 24 teo amin'ny fahaenamby 30 taonany ny razana dia andrasana ao amin'ny tranony rainy ao Ambohimandamina secteur 3 cellule 3 eo akaikin'ny Bron Fokotany mialohan'ny hitondrana ny vata mangatsiaka ny any an-tanin-drazana dia isy ny fiaretatory an'io alina hoy ny rainy Randria miandro soa Martin Joël AFTP Atelier de formation technique et professionnelle ho an'izay rehetra nandalo classe de terminale na manana bac na mbola sy manana nefa mitady fianarana tsy dia lava loatra intsony misokatra ho antsika ny taranjam-piofanana secrétariat comptabilité izay ahatonga anao agent polyvalent de bureau amin'ny orinasa tsy miankina na amina birao-mpanjakana isan-karazany mbola mitohy an'ny rehetra tsy ankanavaka ihany koa ny fisoratana anarana amin'ny reto taranjam-piofanana manaraka ireto ho an'izay tsy nahatratra ny fidirana voalohany teo mécanique auto électromécanique ouvrage métallique formation soudeur informatique formation des techniciens polyvalents en génie industriel pâtisserie cuisine vonjovonjeo ary fa voafetra ny toerana adresse AFTP bâtiment de la chambre de commerce et d'industrie eo akaikin'ny Brown Police Mangarivotra contact 034 68 021 55 zay ihany koa tomboko lasy tomboko vavy no namarana antsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alatsinainy 6 novembre 2024 ity isaorana ianao naraka hatramin'ny farany fotoana teto amin'ny radio telenakay mankasitraka ihany koa ny namana mpiaramiasa ny mpanao gazety namana sy ny teknisiana zay niara-ny fandrimbona nanolotra anireny antsipria am-baovao teo ireny fotoana metrako ny veloma ho amin'ny manaraka indray tomboko lasy tomboko vavy veloma tomboko Cours CPE, cours de préparation BEPC, bac ACD, emploi du temps au choix, tous les jours du lundi au samedi, tous les soirs de 18h30 à 20h. Vos avantages: travail avec 3 livres distribués gratuitement, inscription aux examens, examen blanc, les 100 premiers auront un t-shirt gratuit. Fidirana ny 7 novembre roapolo sy roa arivo ny fisoratana anarana ao amin'ny birao ny cours CPE Mangarivotra 10 metatra miala ny birao Fokotany Mangarivotra sy ao amin'ny bureau ny cours CPE Rebus Plaque Barday Ambohimandamina téléphone 032 46 673 27 034 31 992 12 Why don't we talk?